La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Arabatra amin'ny saramanitra Aty amin'ny Batimax ny tena fety. Anary sy tsara lalàna. Mahazo Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Batimax ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Mba ho fafinarita ny fampalalam-baovao ho arahinao miaraka amin'ny la vache qui rit ho finaritra ny tontolo andronao. Ny solokin'ireo solombavamboaka mpamadika palitao sy mercenaire ny fitondrana HVM ny anaran'ny vondrona politika VPM MMM noentina nakanina ministera amin'izao gouvernement vaovao izao. Nivadika hoetsy-bahoaka ho an'ny fanovanana mouvement populaire pour le changement no iantsona ny hetsika eny amin'ny kanjany 13 Mey. Tsy enkena intsony hoy izy ireo ny tsy fanarahan-dalàna ataon'ny mpitondra ary tsy enkena ihany koa ny sin'ireo ministra HVM eo anivon'ny gouvernement. Raha toa ka nilaza ho vonina amin'ny fanatanterahana ny fifidianana ny CENI, tsy mbola namoaka tety andro fifidianana indray izy ireo androany. Miandry ny fionana amin'ny gouvernement vaovao indray raha ny fanazavana azo tamin'ity androany ity. Maika midina hatrany ny vidin'entana ilaina amin'ny andavanandro tato anatin'ny 2 volana. Fepetra melo raisina mandritry ny vanim-potoana krizy eto amin'ny firenena no ahafahana misoroka ny mety fitontongana ny toe-karena eto amintsika ho ny bahay toe-karena. Maresaka iraisan'ny pirenena toy ny fionana namana tantara teo amin'ny Kim Jong-un sy Donald Trump izay tanterahana any Singapore nanambara ny sambatra rano serasera any Korea avaratra fa manga ny lanitra eo amin'ny firenena tota. Nediderinao arahanao afaka fotoana fohy. Alarobia fahatelo ambin'ny folo ny volana jona 2024 tonga sondray eto amin'ny fampalalam-baovao ny Kolo TV tontolon'ny politika avy hatrany teny solokiny ireo solombavamboaka mpamadika palitao sy mercenaire ny fitondrana HVM ny anaran'ny vondrona politika VPM MMM noentina nakana ministera amin'izao gouvernement vaovao izao fanadinina ary sonina ihany. Nandritra ny famindram-pahefana teo amin'ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena teo aloha sy ny ministra vaovao no nahenona ny filazan'ireo solombavambahoaka mpamadika palitao sy mercenaire ny fitondrana HVM, Milavonjy Philobert, Andrea Tsizehana Penja Urbain, Marany Arisy, fa avy amin'ny VPM MMM ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena vaovao Faratina Tsoara Eugène. Tsy henatra tsy tahotra intsony ankehitriny ny filoham-pirenena sy ny mpitondra HVM mampiasa ireo solombavambahoaka mpamadika palitao sy mpisoloky ireo mba hanolorana olona avy ao amin'ny HVM atao ministra ao anatin'ity gouvernementany Ntsay Christian ity. Ito aseho anao ito ny taratasy fitahana an-tsoratra nanangana ho ara-dalàna ny vondrona politika VPM MMM tamin'ny 24 Martsa 2024 tamin'ny 4 ratolakandro. Izay milaza mazava fa ny filohan'ny vondrona politika VPM MMM dia Andriana Anarivelo Hajo. Tsy misy milaza ny anaran'ireo mercenaire politika ireo na iray aza io taratasy fitanana an-tsoratra io. Ary taiza teto ambonin'ny tany no nisy antoko-panohitra izany no hanolotra olona eo amin'ny fitondrana hosolon-tenany. Efa nahitana ireto mercenaire politika sy mpivadika palitao ireto ihany koa na ny tao amin'ny antoko avy dia izao izy ireo HVM izao ary mbola misandoka ho VPM MMM hatrany. Mampametra-panontaniana ny mpanara-baovao ny hoe anaiky izao fitaka be vava natao azy izao ve ny Premier Ministre Ntsay Christian. Nivadika hoetsy-bahoaka ho an'ny fanovanana mouvement populaire pour le changement ny antsona ny hetsika eny amin'ny kanjany 13 Mey. Tsy ekena intsony hoy izy ireo ny tsy fanarahan-dalàna ataon'ny mpitondra fanadininy Gaëtan Andreatsinavo. Araka nefa noresahanao omaly teny amin'ny kianjany 13 Mey, tonga maro na olon-tsotra na fikambanana na syndicat anohy ny tolona.
tsotra ny afatra napetraka mangataka ny fampiarana ny lalàna araky ny didina voaka ny ACC ary mangataka ihany koa ny fametraha-pialan'ny filoham-pirenena sy ireo ASVM eo anivon'ny governemanta. Ny fitsarana mihitsy no ny teny ny dissolution an'io governemanta mahafaly io dia ankehitriny ve dia tsy menatra ianao rajanary mampianina mandika ny didin'ny ACC ka noho izany inona ny sazy mahazo ny olona mandika an'izany. Efa nyteny ny ACC hoe manolana lalam-panorenana ianao lezao dia izao indray mbola manolana didim-pitsarana ianao lezao noho izany tsy mendrika amin'ny toeranao intsony ianao fa tokony hiala. Raha tsy misy fiovana iamafy ny fitakiana. Ny fitakiana ho an'ny fanovana izay efa novaina hoe tsy bahoaka ho an'ny fanovana na mouvement populaire pour le changement. Miova ny tolona nanomboka omaly lasa mouvement populaire pour le changement. Rehefa miteny hoe populaire dia vahoaka rehetra zay tsy akanavaka na izy na izy. Nisy fotoana alohatsika teo aloha teo dia zay tsy mila nianina zay tsy mila nianina na samy syndicat teto dia nisy mitsangana eto hoe ianareo faranareo tonga fa zay fa teto tamin'ny 21 avril. Tsy manao an'izany intsontsika fa na androany izy tonga na rapitsy izy tonga vahoaka izy raisitsika daholo fa fiarahantsika rehetra no tena antoko titolona ity. Fa ny fanarahana fotsiny tsy maintsy misy ny mpitalika fa tsy manao izay tiany atao. Mila fehezina tsara mba tsy hisy dérapage. Zavatra rehetra atao tsy maintsy misy miteny ary tsy maintsy misy mibaiko fa tsy mandehandeha ho azy fotsiny tsika fa sao tsopotsopon'ny olona. Raha tadidinareo fa le SEG secrétaire d'État à la gendarmerie nisy fotoana mbola teny hoe sambotsambotra député tadidinareo no teneny hoe alao ritra ny rano dia tsoponina fotsiny trondro. Izy zao no nitsoponina tao fa izy anisan'ny lehilahy sa io gouvernement io dia mbola mifangaro amin'ny olona tsy ara-dalàna ka tsy maintsy hoe sorona zay tsy ara-dalàna rehetrarehetra tomboko lahy sy tomboko vavy. Efa namohany ACC didy ny gouvernement mahafaly rehetrarehetra miala fa tsy ara-dalàna ka ahoana indray mbola misy averina ka tsy ho azotsika ekena zany fa tsy maintsy andraisantsika fepetra tomboko lahy sy tomboko vavy. Araka izany mbola itoy ary iamafy ny hetsika sy ny fitakiana eny amin'ny kianjan'ny 13 Mey ny fialan'ireo ministra ASVM sy ireo ASVM rehetra miainga amin'ny filoham-pirenena teny anivon'ny fokontany no tanjony. Nametra-pialana tsy ho filohan'ny vondrona parlementena ASVM sy ho mpikambana ASVM intsony ny solombavamboaka voafidy teny Atsimon-drano Randriary Malala Arjona na John Elite fanadina Arsona Yandry. Antony telo no nambarany ity filohan'ny vondrona parlementera ASVM ity ho antony nametrahan'ny fialana tsy ho filohan'io vondrona io sy ho mpikambana intsony ao anatin'ny antoko ASVM araka ny anazavany azy amin'izao antsatarby izao. Marina dia marina izay zavatra izay satria omaly ny tenako dia nametraka ny taratasy fametraha-pialana tsy ho lehibean'ny vondrona parlementera intsony ary tsy ho membre ny vondrona parlementera ASVM intsony. Taratasy roa moa zany napetrako dia teo amin'ny filohan'ny teny mera-pirenena sy tany amin'ny filoha nasionaly ny ASVM zany nametrako an'izay. Antony telo no natonga ny tenako nametraka an'izay décision na démission izay. Voalohany aloha dia nifandraisako ny décision avy any amin'ny ACC zany izay nilaza fa tsy ohatran'ny hoe tsy miexista zany ao amin'ny teny mera-pirenena ny ASVM. Dia ny faharoa manarakarak'izay ihany koa ny fahatsapako fa misy échec teo amin'ny fandaminan'ny lalàna zany ilay code électoral. Inona moa ilay échec dia ny tsy faneken'ny ACC zany ny andininy maromaro tao. Amiko zany échec satria tsy nahavita ny adidiko
tsy navitany asa izay nampanaovan'ny parti politika koa ka dia raisiko eseka izay zavatra izay. Fahatelo manarakarak'izay dia tsy navita ihany koa ny tenako ny adidy dia nampandreketin'ireo mpikambana ao anaty groupe parlementaire izay adidiko ny adidy izay afatra maro sy asa maro hoentina teny Bureau nasionaly nefa ka tsy tanteraka izay zavatra izay ka dia mpanetretena no nametrahako ny fialana. Na nisy olo-mavambahoaka azy izao mahatsapa ny fahaditsony manoloana ny lalam-panorenana sy ny didina avoakan'ny HCC. Koa inona no mbola antony izirizirin'ny filoham-pirenena tsy manaja ny lalàna navoakan'ity fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ity hatramin'izao? Inona ihany koa no mbola tsy namalin'ny HCC hatramin'izao ny fangatahana fampiatoana ireo solom-bavambahoaka namadika palitao izay efa napetraky ny antoko politika sy vondrona politika VPM-MMM, ny Mapara, ny Team ary ny Araka Isika. Raha toa ka nilaza hovonina amin'ny fanatanterahana ny fifidianana ny CENI, tsy mbola namoaka tety androm-pifidianana indray izy ireo androany. Miandry ny fionana amin'ny gouvernemanta vaovao izany raha ny fanazavana azo tamin'ny ity androany ity. Michela Ranarzona. Tsy mbola nivoaka ny tety androm-pifidianana ofisialy nilaza ny avy eo anivon'ny CENI androany fa ny ara-teknika ihany aloha hatreto no vonina. Fanontaniana no mipetraka araka izany ny hoe nakaiza ilay amin'ny totam-bola efa voasoratra tao anatin'ny LFI sy ny LFR 2024 izay mitentina 70 miliara ariary. Lafiny teknika zany izay asanay isan'andro vonina ny CENI. Fa raha raisika zany ny any amin'ny décision na le didina avoakan'ny fitsarana avy lalam-panorenana ao amin'ny teboka fahavalo izay dia lazay mazava tsara fa tanterahantsika ny fifidianana milohan'ny fotoana raha ohatra ka feno ny fepetra zany misy réserve napetra ny tao ao zany le mahakasika ny lafiny arabola ny momba ny lafiny ara-pitaovana lafiny teknika moa zany efa valy teo fa zay zavatra zay zany tsy maintsy mahatonga ny CENI mifampiresaka amin'ireo le tompon'andraikitra. Ny ambiny rehetra araka izany araka ny fanazavana dia miandry ny fionana amin'ny gouvernemanta vaovao sy ireo mpiara-miombonantoka. Miainga avy amin'ireny zany no ahafahantsika manao an'le tolotra tety androm-pifidianana na proposition de calendrier électoral. Izay no voalazan'ny lalàna amin'izao fotoana izao hoe andraikitra ny CENI fahefan'ny CENI zany eo amin'le mahakasika amin'ny daty fifidianana. Ataontsika hoe fionana ao amin'ny gouvernemanta zany ohatra dia efa nalefa moa zany ny faniriana amin'izay le fionana izay ka rehefa misy fihetsoana na izao dia izao na ora-pitso dia vonina ny CENI miaraka amin'ny antotan-taratasy teknika amin'ny fiatrehantsika ny fifidianana. Raha tsy ahivina nefa teboka telo no nolazain'ny CENI fa fepetra ahafahana mamoaka ny datim-pifidianana sy ahafahana manatanteraka izay fifidianana izay. Ny lalam-pifidianana, ny vola ary ny fitoniana ara-politika izany hoe ny lafiny teknika, ny lafiny ara-bola ary ny lafiny ara-politika. Laza ihany koa ny CENI iray volan'izay fa efa vonina amin'ny fanatanterahana ny fifidianana. Inona araka izany no manakana azy ireo indray hamoaka izay datim-pifidianana izay. Samy miandry ny rehetra amin'izao ny amin'ny hoe raha oviana ihany no hanatanterahana ny fifidianana amin'ny alohany fotoana. Hatreto aloha raha ny voalaza teo aloha daty tsy ofisialy eo anelanelany 7 août sy 7 novambra no hanatanterahana izay fifidianana amin'ny alohany fotoana izay araka ny didina avoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Ny farany androany kosa ny fakakevitra ny arahan'ny CENI sy ny mpanao politika maromaro. Andrasana araka izany ny toin'izay. Volana vitsy tsy ataperan'ny fepitoam-piasana resy lahatra ny filoham-pirenena fa tokony atao laharam-pahamena ny sosialim-bahoaka, ny fanatsarana ny toe-karena, ny ady amin'ny kolikoly ary ny fampanjakana ny fandriam-pahalemana eto amin'ny tany sy ny firenena ho an'ny mpanara-baovao. Tsara fatara ny fahatongava-tsaina fanadiny io na saina. Nanaitra sy nahatsikaiky ny mpanara-baovao ny nivotra nandritra ny filan-kevitry ny minisitra voalohany ny arahana tamin'ny praiminisitra Ntsay Christian sy ireo mpikambana vaovao eo anivon'ny gouvernemanta ny andro nomaly no tanteraina teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha. Fotoana izay nanoro-tsirita ny filohan'ny pirenena Rajaonarmampianina Hery ireo laharam-pahamena ny fitondram-panjakana. Isany amin'izany laharam-pahamena izany ny fiahinany eo amin'ny lafiny ara-tsosialy. Araka izany, rehefa nampidangana ny vidim-piainana izay mbola tsy hita teo amin'ny tantaran'ny pirenena ny filoha,
vao tonga saina fa tokony atao laharam-pahamena ny fiahinan'ny sosialim-bahoaka. Nambara amin'ny filoha tanatin'izay filan-kevitry ny minisitra no tanteraina omaly izay ihany koa fa laharam-pahamena ny fitondrana ny fanatsarana ny tontolo ara-toekarenan'ny Madagasikara. Volana vitsy mialohan'ny fataperan'ny fiampitoam-piasany arak'izany, ny filoham-pirenena vao tonga saina fa marary ny toekarena malagasy, mitsitotongana ny sanda ny ariary ka nahatratra ny tarehimarika ambony indrindra tao anatiny 80 taona, 4,000 ariary ny euro iray. Vaindohan-draharaha ny fitondrana tarihin'ny filoha Rajaonarmampianina ihany koa amin'izao volana vitsy mialohan'ny fataperan'ny fiampitoam-piasany izao, ny ady amin'ny kolikoly. Nahatsapa izany ny filoham-pirenena hoy ny mpanara-baovao fa nandritra izay 4 taona mahery izay dia tompon-daka amin'ny fanaovana kolikoly ireo namana sy ekipan'ny filoha. Ampy ve izay ka hiady amin'ny kolikoly amin'izay ny fitondrana? Rehefa nameno ny haino aman-jery nandritra ny 4 taona ihany koa ireo trangana tsy fandriam-pahalemana manerana nosy toa ny asandahalo, ny fanakanana eny amin'ny lalam-pirenena, ny vakitrano, ny fanendainy nefa indrindra ny fankanan-keriny ho atao laharam-pahamena amin'izay ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana izay efa zary lasa fa nampitsakafo ny isan'ny tokantrano fa indrindra ireo mpandraharaha. Izany rehetra izany no mahatonga ny mpanara-baovao ilaza tao aorian'ny fahitany ity tatitra ny filan-kevitry minisitra no tanteraina omaly teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha ity hoe tsara fatara ny fanapa-kevitry ny filoham-pirenena. Namoaka fanambarana ny sekretera jeneralin'ny firenena mikambana fa afapo amin'ny famahana ny krizy misy eto Madagasikara ankehitriny. Nambara ao anatin'io fanambarana ino fa Praiminisitra tsy momba ny atsy na ny aroa no nitendrena izay mitsipaka tanteraka amin'ny didy izay navoaka ny HCC. Fanadiny Rarsona Yandry. Milaza ity fanambarana avy amin'ny sekretera jeneralin'ny firenena mikambana ity fa mifanaraka amin'ny didina voakan'ny HCC ny fanendrenan'ny praiminisitra sy ny fananganana ny gouvernemanta iaraha-mitantana. Mampametra-panontaniana ny maro ihany ny filazan'ny sekretera jeneralin'ny firenena mikambana fa mifanaraka amin'ny didina voakan'ny HCC tamin'ny zoma faha 20 Mey lasa teo ny fananganana ilay gouvernemanta. Fananganana ny gouvernemanta izay voaporofotsotra izao fa tsy nifanaraka velively tamin'ny odidi io. Iza no solitenan'ny sekretera jeneralin'ny firenena mikambana nanao izany tatitra izany? Raha ny zava-misy dia mifanohitra amin'izany tanteraka satria tsy nisy fifanarahana politika teo amin'ireo mpifanandrana politika nefa dia gouvernementan'ny HVM no maro anisa ao anatiny. Raha ity tranga ity no resahiny, azo antoka izany izao fa misy mpanao tatitra vilana sy diso tanteraka ny fitrangan'ny zava-misy maro ny eto Madagasikara amin'ireo ambara ho fianakaviam-be iraisam-pirenena. Izavy ireo mpiray tsikombakomba manao tatitra vilana ireo. Nanomboka omaly ary mitohy tamin'ity androany ity ny famindram-pahefana teo amin'ireo mpikambana vaovao eo anivon'ny gouvernemanta samy manome toky fa anova araka ny fitakian'ny vahoaka ireo ministra mpandimby-toerana. Fanadinika etan Andrea Tsiravo. Omaly, ministera maromaro no efa nanantanteraka ny famindram-pahefana teo amin'ny ministra teo aloha sy ny ministra vaovao ao anatin'ny gouvernemanta vaovao. Nitohy androany io famindram-pahefana io. Ny maraina teo no nanantanteraka izany ny teo anivon'ny ministera ny tontolo iainana. Nampanantena ihany koa ny ministry ny fitsarana fa ametraka ao ambony ny lanjan'ny fitsarana, hiady amin'ny kolikoly sy ny tsy fanarahan-dalàna ary amerina ny fatokizan'ny vahoaka ny fitsarana. Totosa ihany koa ny teny amin'ny ministera ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana. Ity famindram-pahefana teny amin'ny ministera ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana izay nisy ireo mpanao gazety nitondra taratasy naneho ny heviny dia nahatonga ny resabe teo anivon'ny samy mpanao gazety. Fanontaniana maro no napetraky ny mpanao gazety toy ny hoe fa taiza ny olafitry ny mpanao gazety tamin'ny fiarovana ny mpanao gazety ny Kolo TV tany Andramasina ireny no tsy mbola nanao fanambarana lehibe toy izao. Hoentina miaro ny mpanao gazety fa antso tarby dia vita. Taiza ihany koa ny olafitry ny mpanao gazety tamin'ny fomba namoehatra tamin'ny fizarana ny karatra mamatianina ny mpanao gazety. Sao dia misy ambadika politika ity hetsika natao teny nanisan'androany ity. Nisy namoaka antsokosoko alina ireo entana eo anivon'ny ministera ny fampananana asa, ny fampianarana teknika ary ny fampifanana arakasa fanakasy fitaovana nampiasaina teo anivon'ny ministera moa no ireo navoaka ireo Yves Richard. Ny paritaka aingana tamin'ny tambazotra ny serasera ny famoahana entana antsokosoko teo anivon'ny ministera ny fampananana asa, ny fampianarana teknika ary ny fampiofanana arakasa Omaly alina. Araka ny hita ao anatiny ity rakitsara ity,
no tanterina nivoaka ny ministera avokoa ireo fitaovana fampiasa toy ny fanaka sy ny maro hafa. Ry mamoaka entana ry. Izy io entana antsika io. Seza ministra aty. Seza ny MTFP io. Alors avoa entana ry zalahy isany a. Izy igny. Entana avy agny igny. Agnano tantela fa drafo ministera ny aty. Tanareo maro be tsara be ty. Lasa koa ty izy io. Ho an'ny personnel d'enseignement technique jiaby. Zahavanareo film gasy ty. Lidiagna ny tantela fa drafo rentana antsika jiaby. Maro be ao io. Avia zahava entana. Izy io. Tanareo mebla jiaby io. Avia zahava izy io. Seza tam ministera to jiaby ty izy io. Aleva. Sofa ministera io. Ino? Sofa seza le fanapeo amin'ny Zay. Io raha nipitrandreo atao izy taterindreo ny boaka aligny io na intsy na boaka antoany. Manana camion tsika. Na intsy na boaka amin'ny camion. Nilaza ny tompona andraikitra teo anivony ity ministera ity fa hanomanana ny famindram-pahefana eo amin'ny minisitra teo aloha Toto Marie Lydia Rarimalala sy ny minisitra vaovao Rantasoa Lydia Aimé no antony famoahana entana. Fanontaniana mipetraka ny hoe andro alina ve ny tokony hanaovana ny famoahana entana eny anivon'ny ministera toy izao na dia fanotonitra aza ny famindram-pahefana. Mbola mitohy hatrany arak'izany ny fanangonan-karena sy ny fanaovana tantely afa-drakotra ny fananam-panjakana ataon'ireo olona akaiky sy ny ara-dia tamin'ny filohan'ny pirenena. Hanomboka rampisto tsisy intsonina de service minimum aza hoy ny anivon'ny Saint-Pido nanampy azy ireo ihany koa ny anivon'ny etra amin'ny tsy fanekena ny fisian'ny almetis ary mbola manohana izany ihany koa ny piasany teo anivon'ny Air Madagasikara tamin'ny etsika natao tamin'ity androany ity fanentena. Nanao sitinina ho fanentanana ny piasa rehetra teo anivon'ny faditseranana teny vato androany ny Saint-Pido amin'ny anaovana fitokonana faobe manomboka rahampitso tsy isy ny service minimum raha ny fanazavan'izy ireo. Dia ikatona ny doanina rehetrarehetra eran'ny Madagasikara. Zay zany no tanjona kendrenay amin'izao hetsika izao zany. Dia mizotra makany amin'izay tsika manomboka androany zany. Teo aloha zay raha nikatona dia teo aminay 60% teo. Zay dia hoe fitsonjovana zany ny vahoaka malagasy. Nefa raha zao zava-misy zao dia tsy maintsy miditra amin'izay le hoe fikatonana 100% zay ialana tsiny amin'ny mpanjifa indrindra. Ankoatra izay tsy namaly ny fitakiana hatr'izay ihany koa ny ministry ny vola ary isan'ny fototry ny fitokonana ny niverenan'ity ministra ity tantana ny fitantanam-bola mpanjakana. Nanampy ny fitakiana sy ny jery ny zava-misy ataon'ny ametisy teny vato ihany koa ny teo anivon'ny piasa ny etra ny jery ny zava-nisy marina. Dia anao constat zay. Constat de fait moa zany mikasika amin'ny fandikana lana ataon'ny orinasa ametisy. Zay mibaribary ary hitan'ny mason'izao tontolo izao le tsy fanarahan-dalàna satria convention sy décret ve dia afaka anitsakitsahana ny zavatra zay lazain'ny lalàna. Zany zavatra anankiray tena tsy tokony hisy atao anatin'izany hoe tany-tandalàna zany ary hoe fanajana ny lalàna. Fanenay ato amin'ny impôt zany dia tsy mila ny privatisation amin'ny asanay zahay. Zay no mahatonga anay ety hanao le constatation de fait satria araka ny lalàna dia tokony ny comptable public sy régisseur public ihany mandray vola atao amin'ny mampidi-bola mpanjakana fa tsy olona privé. Ankoatra ny teny vato, nanakana ny tsy hidiran'ny ministra Maharanty Jean de Dieu tao amin'ny ministerin'ny poste sy ny fifandraisan-davitra ny piasa tao, ny trantsehatra ny mpitandro filaminana araka izao anarahanao azy izao. Dia mba miandro eo zany fa tsy hoe atraiza le asany tiana tongavana fa manao ny asany tsy fantatra hoe iaro ministra sa le ministra ho avy eo fa dia mba mila preko tsika tsisy miditra zany Milaza ny mbola hanohy ny tolona ireo piasa eo anivon'ny ministeran'ny posta sy ny fifandraisan-davitra ireo raha mpitso ary manamafy fa tsy mila ny ministra Maharanty Jean de Dieu izy ireo. Lafim-baovao hafa kosa indray dia ho tanterahana ny faha 19 sy ny faha 17 ny volana jona ho avy izao.
ny andiany fa efatra amin'ny carnaval de Madagascar. Tanjona amin'izany moa ny fampahafantarana ireo arena voajanahary sy ny kolontsaina mampiavaka ny faritra roa amby roapolo. Yves Richard. Miditra amin'ny andiany fa efatra ny carnaval de Madagascar izay ho tanteraina manoloana ny kianjabeny Mahamasina ny fahaenina amby folo sy fahafito amby folo ny volana Jona ho avy izao. Araka ny fanazavana ny talen'ny ofisy paritra misahana ny fizahantany eto Analamanga, tafiditra ao anatin'ny fampahafantarana ny kolontsaina mampiavaka ny faritra roa amby roapolo sy ho fampiroboroboana ny sehatry ny fizahantany, indrindra ireo toerana manan-tantara sy azo tsidihany eto amin'ny faritra Analamanga, ny carnaval de Madagascar. Tanjona moa zany ny atao amin'ny ofisy paritry ny fizahantany, izay tsy voateny teo, dia ny ampahafantatra hatrany ny toerana izay atsodihana eto Analamanga. Satria tamin'ity zany no ezahanay zany ny ampahafantarana ny pony eto Antananarivo, inona ny vokatra, inona ny arenantsika eto Analamanga. Dia izay no mahatonga anay amin'ity taona ity nametraka fanambo hoe ezahana zany ny ampahafantarana ny olona ny toerana izay azodihana eto Analamanga. Ka ny fampahafantarana an'iny moa zany dia avadintsika le système hoe amin'ny alalan'ny voandalana. Iny moa zany ny vokatra amin'le toerana azodihana le. Raha miteny fotsiny zany tsika hoe ny Ambatomanga, eny talata Volonondra, dia efa fatapatantsika hoe mety ao ny saosisy, ao ny koba, ao ny fromage. Ka tsara fantatra fa reny toerana reny zany efa misy circuit touristique izay atsodihana. Zava-dehibe ny hetsika toy izao araka ny fanazavana. Trano eva manodidina ny 50 no ampiranty sy ampiseho ny arena ara-boajanahary sy ny fahasamihafana ara-koltoraly. Saingy isany omendanja manokana ny fampahafantarana ireo toerana azo-tsidihana eto amin'ny faritra Analamanga mba tsy hijanona ho toerana fandalovany vahiny fotsiny ihany ny faritra Analamanga. Tonga soa eto amin'ny pejy natokana ho an'ny dokavarotra indray isika. Aorianan'izay diverina eto amin'ny fampahalalam-baovao ihany isika izay entana. Ny hetsika izay ataon'ny Total Madagascar, eo ihany koa ny tolotra isan-karazana. Mandritra izao mondial 2024 izao izay atolotry ny Elite Techno. Torak'izay ihany koa ny Bolelchik Coca-Cola. Rehefa avy eo. Retrouvez les tendances déco du moment chez Géant du Meuble avec ses nouveaux salons design, classiques, modernes, avant-gardistes ou épurés. Et ses salles à manger, tendance et stylés. Et des accessoires de tous les styles pour agrémenter votre mobilier. Découvrez de nombreuses idées innovantes dans notre showroom. Apportez une touche de fraîcheur dans votre intérieur. Géant du Meuble, bien moins cher, bien chez soi. Grande promotion jusqu'au 30 juin 2018. Je suis bien, mon argent est sécurisé. Je suis libre, tout mon argent est disponible immédiatement. Je gère mes comptes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je savoure la simplicité. Je profite de tout faire avec mon téléphone. J'ai du temps en plus pour les miens. J'adore chaque instant. Je suis gagnant sur tous les plans. Mvoul to Bank, Bank to Mvoul. Tout mon argent disponible à tout moment, gratuitement, où que je sois, pour toutes mes actions. Rendez-vous vite dans votre agence BNI et BOA Madagascar. Mvoul, simple, immédiat, sécurisé. Arabatra amin'ny saramanitra aty amin'ny Batimax ny tena fety anary sy tsara lalàna mahazo fihenam-bidy 10 hatramin'ny 10 isanjato be zao amin'ny karazana entana maro mandritra ny volana jona. io anany ianareo fangaza ihany mahazo tapakila isaky ny mahafeny vidin'entana 10 ariary ny azo eo akitelo tombo vitany loka mety ho azo bon d'achat 10 ariary hatramin'ny 3 tapitrisa ariary de logeo ihany fisariana ny 30 jona amin'ny 120 ora. Batimax, ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Il y a du nouveau dans vos portions préférées de lavage Kiri. La nouvelle formule lavage Kiri, riche en calcium et vitamines, contient désormais du fer. Important pour l'activité physique et intellectuelle des petits et des grands. Elle est toujours aussi délicieuse et gourmande pour le plaisir de toute la famille. Lavage Kiri pour des journées pleines de vie.
great moments are born from great opportunities. Passion, love, heart. Nobody has that. They told us that soccer wasn't our thing. Are we gonna believe it? Niemand denkt an den letzten Champion. Also lasst uns verteidigen, was uns so viel gekostet hat. Savourez le moment. Araka ny fampahafantarana hita teo dia l'orphelinat izay indray no horonan-tsary arahantsika anio alina amin'ny folo ora sy fefany eto amin'ny Cool TV. Fanohanizantsika ny vaovao dia miasa irery ny cellule mixte d'enquête eo anivon'ny gendarmerie pirenena amin'ny fanatanterana ny fanadihadiana mahakasika ny tranga fakanankerin'ny ireo teratany vahiny eto Madagasikara. Efa misy ny olona maromaro nahiditra amponja taorian'ny fanadihadiana natao araka ny fanazavana voaray fanadihana. Nahitambokany ny fanadihadiana mahakasika ireo trangana fakanankerin'ny fanesesy tato ato. Olona anjato no nanaovana fanadihadiana noho ny fiarah-miasan'ny zandary sy ny polisy ary ny mpitsara eo anivon'ny cellule mixte d'enquête ny gendarmerie ampirenena. Efatra amby roapolo teo zany ireo olona nahitana fandraisana anjara mivantana nankolaka nisy ahiahy vesatra bebe betsaka taminy zany ka raika amby roapolo tamin'ireo zany no niditra ponja taorina ny fanaterana azy teny amin'ny fampanoavana sy ny mpitsara-panao famitorana. Zany hoe nisy tokoa zany ny enquête izay natao nisy ny fanadihadiana ary nisy ny fikaroam-baovao natao tamin'ny ireny tranga ireny fa tsy nijanona amin'izao ny mpitandro amin'ny filaminana eo anivon'ny polisy ny gendarmerie. Manahirana ny fiarah-miasa eo amin'ny fianakavian'ireo olona nalaina ankeriny hoy ny eo anivon'ny cellule mixte d'enquête. Tsy mazava tsara sady misy ankiafinafina ny fanazavana omen'ny fianakaviana sy ny fikambanan'ireo teratany vahiny. Manano sarotra araka izany ny fanatanterahana ny fanadihadiana ataon'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny cellule mixte d'enquête. Tsy misy mihitsy zany ny fiarah-miasa tamin'ireo fianakaviana na mifanomezam-baovao na dia kely aza toy izay koa zany ny eo amin'ireo le hoe fikambanana amin'ny CFOM izay manafina tanteraka ny vaovao tokony omenanay fa dia ezaka ny tato amin'ny polisy sy ny gendarmerie ao amin'le cellule mixte d'enquête zany natratrarana an'izany. Vao renay zany dia misy olona fantatr'izy ireo tokoa zany mandray anjara amin'io fa tsy manome an'le vaovaonay zany hanampy anay amin'ny fikarohana lalindalina izy ireo. Hatreto aloha tsy misy fepetra matipaika raisin'ny mpitondra ambony eto amin'ny firenena manoloana izao firongatry ny trangana fankanankiriny izao. Matoa mirongatra tsy misy toy izany izy ity tato anatin'ny herinandro vitsivitsy izay. Tontolon'ny toe-karena kosa indray dia miaka-midina hatrany vidin'entana ilaina amin'ny andavanandro tato anatin'ny roa volana izay. Fepetra raisina mialoha no ahafahana misoroka amin'ny ety fitotongana ny toe-karena eto amintsika. Hoy ny mpahay toe-karena fanadihana. Vanim-potoana ny fararano, fotoana fiakaran'ny vokatra. Betsaka amin'ny entana ilaina amin'ny andavanandro anefa no ny akabity tato anatin'ny roa volana. Isan'izany ny menaka, siramamy, lafarinina sy ny maro hafa. Ohatra hoe ronono, tila, menaka. Zao menaka 20 litre to zao taloha valo alina dia zao ny akatera posina. Ronono zao efa jatsy 300 sy enina izy zao fa taloha izy enina herinandro maheriny amin'izay. No? Niakatra. Ankoatr'izay niakatra ihany koa ny vidin'ny legioma eny an-tsena. Ny voatabia sy ny tongolo no nahitana fiakarany indrindra hoy ny mpaninjara. Zao izy 20 000 andrandray 7500. Teo aloha teo 7500 zao ary izy 20 000. Hatrany apoto mesa. Hatrany apoto efa ho lany izy zao. Manomboka hatramin'ny volana ino zao, volana mety teo. Manoloana ireo anefa maro no tsy niovana ny hena raha oharina ny fiandohan'ny taona. Dia ohatra ny vidin-tsoloka izay tsy nahitana fiovana tato anatin'indray volana mahery. Eo ihany koa ny vidin-kena izay nidina hatramin'ny 100 noho ny vidiny teo aloha. Ny vidin-kena amin'izao efa nidikidina kely aloha fa tsy lafo be raha ny taloha intsony. Ny anombo zao amin'izao ny varotanay 100 sy ray alina. Ny henakisoa 64 kilao. Nampidina le zany le tamin'le fahavaratra iny. Dia le fahavaratra iny tsy dia tafiakatra aty ny hena. Ny omby tsy dia tafiakatra. Amin'ny ankapobeny tsy miompapana ireo fiovan'ny vidin'entana ireo na ny vidinany na ny fiakarany hoy ny mpivarotra.
azo lazaina ho maro toerana manoloana ny vanim-potoana ny fiakaran'ny vokatra ihany koa izany ankehitriny. Fepetra raisina mifanaraka amin'ny toe-java-misy eto amin'ny firenena manoloana ny olana samihafa tahaka ny fisian'ny krizy no ahafahana misoroka ny fitotongana ny toe-karena. Ny mpandraharaha toe-karena lehibe dia efa miezaka foana zany manao zay ampitombona ny fandraharana zay ataony, stabilisation de leur condition économique. Ny condition politique no tsy izy no tsy ny mpandraharaha no mifehy azy fa ny fiainana toe-karena kosa dia ny mpandraharaha no mifehy azy. Ohatra teneniko aminakay fotsiny, raha hoe fifidianana amin'ity taona ity dia misy mpandraharaha maromaro efa miteny hoe tsy mahazo manao zavatra angezabe ohatran'izao tsika amin'ity taona ity noho ny fotoana mialohan'ny fifidianana mety ny zavatra amin'ity fa zay le ataoko hoe veille économique, veille de l'environnement économique raha tiantsika ho fantatra. Tsy maintsy manao an'izany avokoa amin'izao fotoan'izao raha mpandraharaha matotra. Ireo fitokonana samihafa nisy tato anatin'ny volana maro ankilany no ahina isy fiatraikany amin'ny toe-karen'ny firenena raha tsy misy ny fandraisana andraikitra raha ny fanazavana. Mitony hetsika ataon'ny Total Madagasikara fampahafantarana ny vokatra misy ho amin'ireo mpanjifa tamin'ity androany ity. Ny mpamily taksi nahazo fampifanana mahakasika ny menaka ampiasaina amin'ny fiara fanadina. Mpamily taksi maro no nandray anjara tamin'ny fampahafantarana ireo vokatra fampiasa amin'ny fiara no karakarain'ny Total Madagasikara androany. Fanazavana mikasika ny menaka fampiasa amin'ny fiara no nataona nandritra ity journée pro taxi ity, entina hanampiana ny mpamily sy ny tompona fiara hisafidy ny vokatra ampiasaina, hisorohana ny mety fahasimban'ny fiara teraky ny menaka tsy mifanaraka amin'ny tokony ilaina. Tanjona amin'ny hetsika ny hanomezana fahafampony mpanjifa hoy ny mpikarakara. Ny tanjona androany moa zany dia manova an'ireo le mpampiasa ny taxi zany ny fahalalana fototra momba ny resaka menaka satria izay no ahafahana mahafantatra hoe inona no menaka mety amin'ny fiara izay hitan'ireo mpitondra taxi ireo. Ny tanjony Total moa zany dia mazava fa hoe miezaka manakaiky an'ireo le mpanjifa anisan'izany zany ny soverana taxi. N'anton'le natao androany zany dia le hoe amin'ny an'le fahalalana fototra ahafahana mampita zavatra mitovy. Satria raha tsy fantatrao raha tia hampita zavatra zany ianao tsy maintsy fantatrao hoe inona ireo le zavatra tokony hampitahina. Eo amin'ny resaka performance zany tena tiako lazana amin'izay. Raha ohatra zany mijeritsika eny amin'ny vidin'ny tompotsolika rehefa ohatra ka misy ny menaka azo ampitahina, izay no mahatonga amin'ny teny hoe tsara le rapport qualité ny menaka Total rehefa mampitovy ianao ny menaka mitovy performance. Amin'ny ankapobeny, mahafeno ireo fepetra maro mifanaraka amin'ny fiara misy eto Madagasikara ny vokatra amidin'ny Total Madagasikara. Misy karazany maro ihany koa. Zava-dehibe ny fanomezana fiofanana ho an'ny mpampiasa fiara tahaka izao ny tompona andraikitra ary ahafahan'ny mpanjifa manana safidy amin'ny menaka ampiasainy. Izay no mahatonga ny gamme maromaro zany izay mipetraka eny amin'ny tompotsolika. Araka ny resantsika teo dia misy ny quattro 5000, misy ny quattro 7000, misy ny quattro 9000, dia misy ny quattro Ineo. Ireo zany dia mamaly an'ireo le parc automobile izay misy eto Madagasikara. Hatramin'ny taona voany zany itsika mahafantatra fa misy zany mbola efa tany aloha izay orirentsika malagasy manana 2 chevaux sy manana 4L sy manana 404 dia efa manana an'izay produit mifanaraka amin'izay. Ity hetsika karakarain'ny Total Madagasikara ity. Isantrany ny fanomezana fiofanana sy fampahafantarana ny vokatra fampiasa amin'ny fiara raha ny fanazavana. Vaovao voaray tamin'ny valora alina teo dia vao natao ny famindram-pahefana teo amin'ny ministry ny postra teo aloha ny Patrek sy Maharanty Jean de Dieu mampametra-panontaniana ny mpanara vaovao momba ny inona no atao androaly izay famindram-pahefana izay. Ho arahantsika eto ihany moa ny toan'izay raharaha izay. Fa ny anoizantsika ny vaovao dia miditra amin'ny andro fahateny lalao iarahan'ny Cool TV-FM amin'ireo mpiaino sy mpijery totosan'ny maraina teo indray ny fisarihana amin'ny vatana. Tao anatin'ny fandaharana sokolaka olona roa indray no tsara vitana. Ionona saina. Mandritra ny fankalazana ny fetiny iray miaraka amin'ny Cool TV-FM izay mankalaza ny 15 taonany. No tanterahana ny maraina teo indray ny fisarihana andian'ny fahatelo ka olona roa no tsara vitana tamin'ity androany ity. Voalohany tamin'izany Merci Gaël
izay nahazo bon d'achat ray hetsy ariary avy amin'ny Moncafé boutique ary ny diariko fifaliana no nahazo ny bon d'achat ray hetsy ariary avy amin'ny Shoprite. Ho amin'ny andro ny ampitso, tsotra trany ny fandraisana anjara. Manisy izay many page Facebook Cool TV FM aorian'izay, manisy izay many publication izay anaovana ny fisarihana raha ampitso, ary mandefa firaritso ho an'ny dada ao amin'ny commentaire. Ny fisarihana mivantana dia atao amin'ny fandarana Sokola raha ampitso alakamisy 24 Jona amin'ny 7 maraina. Arao tsy tapaka ny pejiny Cool TV FM ary ny fandarana Sokola sy Kloiny. Milalao fa dia mahazaoloka goavana ho an'ny dada. Décodeur Blue Line misy abonnement, bon de 50 000 ariary ao amin'ny Lakabana, séance de spa et bien-être ho an'olon-droa ao amin'ny Majorelle. Cool TV Cool FM, Dimtown. Tolotra sy kilalao maro isan-karazany no atolotry ny Elite Techno amin'izao Coupe du Monde 2024 izao. Azo anjara fanomezana avokoa izay mividy finday rehetra. Ankoatran'izay dia misy ihany koa ny fandefasana mivantana ny lalao. Eo amin'ny tokotany mararaky ny Techno Centre Beorique Fanadine, Albertin Ramelarivo. Amin'izao Coupe du Monde izao, izay rehetra mividy smartphone Techno manomboka ny 4 Jona ka hatramin'ny 4 Jolay 2024 izao dia mahazo puce orange maimaimpoana ahafahanao manaraka maimaimpoana ny lalao fiadiana izay ho tompon-dakahiran-tany ho an'ny taranja baolina kitra izay atao an'ny Rosia. Fa misy foana ny tolotra izay ataony Elite Techno tolotra manokana izy io amin'ny Coupe du Monde manomboka ny rapitso 14 juin ka hatramin'ny farany Coupe du Monde zany izy ity. Izay mividy smartphone dia mahazo puce gratuit avy any amin'ny Orange izay efa misy 1 giga ao anatiny miaraka amin'ny application StarTimes izay afaka anarahanareo mivantana koa ny Coupe du Monde amin'ny alalan'ny téléphone anareo. Ankoatra izay, misy ihany koa ny fanentanana samihafa ny 14 sy 15 Jona alohan'ny andefasana mivantana ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny Coupe du Monde sy ny match arahina kilalao isan-karazany izay azona loka maro samihafa eo amin'ny tokotany malalaky ny Techno Centre Beorique manomboka amin'ny 3 ora folakandro izay arahana amin'ny StarTimes. Eto amin'ity toerana ity zany afaka anarahanareo mivantana ny Coupe du Monde izay any Russie, zany hoe misy écran géant izay ho apetaka eto 12 mètres carrés izy io dia 4K. Afaka anarahanareo koa ny match mivantana izay ataony Arabie Saoudite sy Russie amin'io. Dia misy koa ny animation izay ataonay eto manomboka amin'ny 3 ora ny animation afaka azahoana loka be da be misy kilalao maro karazany dia misy koa ireo mpanao freestyler foot zany ho avy eto. Zoma 15 Jona dia misy koa ny match ny Espagne sy Portugal amin'ny 7 ora alina izay afaka hitanareo mivantana eto aminay koa. Misy animation ihany koa amin'io, misy animation foana dia mbola izy koa 8e de finale dia ny quart de finale dia demi-finale dia finale moa mazava hoazy. Dia tonga avy maro arany fa efa nahazo arrivage koa ny Techno, efa misy koa ny arrivage vaovao be dia tonga avy maro fa vonona amin'ny fahafapohanareo hatrany ny Elite Techno. Ahitana ireo fanomezana ireo avokoa ny tranombarotra Techno rehetra toy ny Techno Beorique, Elite en Peflou, Elite en Casne enceinte Madinox, Elite Suprême Centre Box 204, Elite en Bouibao, Elite en Ouspatrana, Elite en Bouipou, Elite Tamatavy, Elite Tuléar, Techno Sambava ary Techno Fort Dauphin. Polelchik Coca-Cola etsika izay avaka mandritra ny mondial 2024 araka izany dia isy ny fandefasana mivantana ny lalao rehetra amin'ny écran géant izay karakarain'ny carré bleu Fanadine Mikael Armarona. Andravonana ireo mpankafy baolina kitra rehetra na tanora na lehibe ny Polelchik Coca-Cola izay anomboka rahampitso ao amin'ny lasity Ivandry. Isy ny fampitana mivantana ny lalao rehetra amin'ny écran géant mandritra ny iray volan'ny fiadina ny amboara maneran-tany amin'ny baolina kitra 2024 ity. Fifaliana lehibe ary no manolotra antsika ny fampitana mivantana ny mondial eto amin'ny lasity Ivandry ao anatin'ny etsika atao hoe Polelchik Coca-Cola. Izy io moa dia fandefasana ireo match 420 izay arahana amin'ireo mpanohana marobe isina kilalao, isina seho,
isina fionana, isina zavatra marobe zany hoe ezaka izay ny ampita mihitsy le ambiance raha zay malaza azy fa hita any ampita zany hoentina eto amin'ny lasety Ivandry manomboka amin'ny folo maraina hatramin'ny tontolo andro mandritra ny tontolo andro mandrapatapitra ny match farany ao anatin'ny tontolo andro dia misy foana izay ataontsika hoe lalao iarahana amin'ny Coca-Cola sy iarahana amin'ireo mpanohana marobe. Ny tanjona mazava ho azy dia hoe événement planétaire ny mondial rariny sitsy ny malagasy raha misy toerana malalaka ohatr'izao ahafahan'ny rehetrarehetra miaina ny vatana ilay izy. Akoatra ny mpanohana sy mpiara-miasa isan-karazany dia efa niaraka tamin'ny hetsika toy izao hatrany ihany koa ny Coca-Cola ary mbola mitohy ny fanohanana atao. O présent zay amin'ilay événement Balelchika à la City, Balelchika Coca-Cola à la City amin'ity taon'ity satria ahafahana manakaiky hatrany ny mpanjifa sy ireo consommateur na Coca-Cola. Ao anatin'izany hetsika zany dia hisy box Coca-Cola disponible atao amin'ny la City ahafahan'ny olona rehetrarehetra milalao hisy quiz hisy lot maro samihafa hozaraina mandritra ny un mois zay. Ny carré bleu moa atsy amin'le toerana iraisan'ny rehetrarehetra zay efa len'ny olona ato amin'ny la City dia misy écran géant efa ho apetrany eo. Ato aminay manokana kosa misy écran anankiroa izay afaka andraisanay an'izay olona efa paka ato aminay mahazatra afaka raisiny antanandroa izy sakafo moa tena asanay mankarakara sakafo zany hoe ny olona makato aminay koa zany afaka sady misakafo no mijery baolina. Misy écran anankiroa eo raha ohatra ka misy match anankiroa mahafinaritra ny olona ka te hijery an'ilay izy dia afaka mijery ato aminay raisiny antanandroa. Misy ny kilalao maro isan-karazany izay azahoana loka maro mandritra ny fanarahana ny lalao miisa 14 ny Coupe du Monde 2018. Isan'ny tanjona hapetraky ny tompon'andraikitra rehetra mandritra ity hetsika ity ihany koa ny fametrahana fahatsiarovana mahafinaritra ho an'ny mpankafy baolina kitra rehetra. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena fa taranja baolina kitra dia araka izany dia hanomboka rampitso ny fiadina izay ho tompon-daka eran-tany ho an'ny taranja baolina kitra. Ireo ekipa ao anatin'ny vondrona EFRGH no entina aminao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Henri Florian. Hanomboka rampitso fa 7 ny volana jona ny fiadina tompon-daka eran-tany ho an'ny taranja baolina kitra na ny Coupe du Monde 2020 sy 2020. Hitodika ny Russie indray ny masina izao tontolo izao indrindra fa ireo mpankafy ny taranja baolina kitra mandritra ny iray volana izay hanomboka rampitso ary tsy farana raha tsy ny 12 ny volana jolay ijery sy fantoka amin'ireo lalao maro samihafa izay aona ny samy kalaza. Ao amin'ny vondrona e mitarika azy Brésil, arahany Suisse, Costa Rica ary Serbie. Ao amin'ny vondrona F kosa ahitana ny Allemagne, Mexique, Suède ary Corée du Sud. Vondrona G Belgique, Panama, Tunisie ary Angleterre. Ary eo amin'ny vondrona H loharlaharanao io Pologne, arahany Sénégal, Colombie ary Japon. Ireto hitantsika amin'ny sary reto araka izany ireo ekipa iray vondrona iady tompon-daka eran-tany ho an'ny taranja baolina kitra ity. Raha eo amin'ny lalao indray kosa isandratra azy rampitso ry zareo mpampiatrandro ifandona amin'ny ekipan'ny Arabie Saoudite. Maresaka iraisam-pirenena izay hatrany dia nitohy any fionana manatantara teo amin'ny Kim Jong-un sy Donald Trump izay nitanterahana tany Singapour nanambara ny sambanarahany serasera ao Korea avaratra fa manga ny lanitra eo amin'ny firenena roa fanadina. Itoy any Pyongyang sy Washington ny fionana izay no fanontaniana tsain'ny mpanara-baovao iraisam-pirenena taoriana ny fahafantarana fa nasainy ny mpitarika any Korea avaratra anatanteraka fitsidiana any Pyongyang ny filoham-pirenena Amerikanina. Fanasany izay nekeny Donald Trump tsy ampysalasalana. Sitrin'izay dia ho tonga any Etazonia ihany koa i Kim Jong-un raha ny loharanom-baovao iray avy amin'ny sampandrarany serasera ao Korea avaratra KCNA. Zava-dehibe ireo fitsidiana ireo raha tanteraka hoy ny maro antony iamafy ary iatsara ny fifandraisana eo amin'ny firenena rotota. Momba ny dénucléarisation ao amin'ireo nosy kely ao Korea avaratra nanambary Kim Jong-un fa miankina amin'ny fifanarahany eo amin'ny tany rotota no isian'izany na tsia. Raha samy manambara ny rotota fa tsy fampiatsy intsony isiny ny filaminana sy ny fahatoniana dia afaka irosona ny dénucléarisation. Tombono any Pyongyang ny fisian'ity fionana an-tampony ity no izy hiarany sazy isan-karazany avy amin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ka endrika iray ahafahany manadio sy manafoana ireo sazy ity fionana hipetraka eo amin'ny tantarany izao tontolo izao ity. Dia ny maresaka iraisam-pirenena eny manakatona ny fampalalam-baovao amin'ity alina ity. Ankasitrany ianao nanaraka izany soava tsara atao tompoko.
narahinao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny La vache qui rit ho finaritra ny tontolo andronao. Arabatra amin'ny saramanitra aty amin'ny Batimax ny tena fety anary sy tsara lalàna narahinao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny Batimax ny kalitao amin'ny vidiny mirary. La 4G by Telma vous a présenté ny vaovao.